Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga ny fotoana anatanterahana ny azakazaka masina isika izao, ka mangataka antsika rehetra hanaraka an'ity vavaka ity. Andriamanitra, sotranao izahay fa mbola no fitiavanao no nahatongavanay aty amin'ny tranonao masina. Mangataka izahay mba hazavao ny sainay, ny fonay ary ny lelanay izay tendrenao amaky ny teninao. Ny sainay mba ahatakatra izay tianao ambara aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny teny izay hovakiana dia hita ao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 10, andiny voalohany ka hatramin'ny 27. Asan'ny apôstôly, toko 10, andiny voalohany ka hatramin'ny 27. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tany Kesaria dia nisy lehilahy atao hoe Cornelia, kapiteny tao amin'ny ady tafika Romanina atao hoe ady tafika Italiana. Vavaka sady mpanaja an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany manontolo. Nanampy be dia be ny olo-mahantra ny vahoaka jiosy i Cornelia sady mivavaka tamin'Andriamanitra isaky ny fotoana voatendry. Indray tolakandro, tokony ho tamin'ny 3 dia nisy ho pahitany izy ary nisy anjelin'Andriamanitra tazany mazava tsara niditra tao an-trano ka niteny taminy hoe: "Ry Cornelia." Nibazina an'ilay anjely Cornelia ka raiky tahotra sady nanao hoe: "Ahoana izay tompoko?" Dia hoy ny anjely taminy: "Tafakatra any amin'Andriamanitra ny vavaka sy ny fiatrana vitanao ka hatsarovany anao. Izao ankehitriny izao dia mandefasa lehilahy ho an'i Jopa, akan'i Simona izay natsoina hoe Petera, ao am-pandokotra atao hoe Simona izay manatrano eo amoron-dranomasina ny antranoany." Rehefa lasa ilay anjely niteny taminy dia nantsony Cornelia ny roalahy tamin'ny mpanompiny sy miaramila anankiray mpivavaka anisan'ireo mpanotrina azy. Nitantaran'ny kapiteny izay rehetra nitranga izy telo lahy ary dia nirany ho an'i Jopa. Raha mbola teny an-dalana ireto iraka ny ampitsoniny ka efa nanakaiky ny Jopa dia niakatra tao an-tampon-trano kosa i Petera, toko tamin'ny mitatavovonana mba hivavaka. Ary efa noana mafy izy ka te hisakafo. Ny olona namboatra sakafo ho azy, izy kosa nisy ho pahitana mahavariana. Hitan'i Petera fa nisokatra ny lanitra ary nisy fasian-javatra nidina avy any. Tao lamba lehibe voatana amin'ny zorony 4 nilasaka amin'ny tany, ary tao anatiny dia nisy biby isan-karazany ny mandeha tongotra 4 mba mikisaka amin'ny tany, ary koa voromanidina isan-karazany. Dia nisy feo nanao taminy hoe: "Mitsangana ry Petera, mamonoka mihinana." Dia hoy Petera: "Sanatria tompoko, tsy mbola nihinan zavatra fady na maloto aho." Nefa dia mbola indraindray ilay feo nanao taminy hoe: "Izay efa nambaran'Andriamanitra fa madio dia aza taonao ho fady." Intelo ny verina izany vao nakarina tany an-danitra ilay fasian-javatra. Raha mbola nieritreritra izay tokony ho hevitry ilay fahitana niseho taminy teo i Petera dia tonga ireo iraky Cornelia. Nanontany tamin'ny olona izay tranon'ny Simona mpandokotra izy telo lahy ary efa migadona eo am-bavahady. Niantso izy ireo ary nanontany hoe: "Miantrano ato ve i Simona ilay antsoina koa hoe Petera?" Mbola revo nieritreritra izay tokony ho hevitry ilay fahitana i Petera no nitenenan'ny fanahy masina hoe: "Indreo misy olona 3 lahy mitady anao, mitsangana dia midina ary aza misalasala fa mandehana miaraka aminy satria izao no naniraka azy ireo." Dia nidiny i Petera ary nanantona azy 3 lahy ka nanao hoe: "Izao ilay tadiavinareo, inona no atodianareo?" Dia hoy izy 3 lahy: "Iraky ny kapiteny Cornelia izahay. Izy dia lehilahy tia rariny sady mpanaja an'Andriamanitra no tsara laza amin'ny jiosy rehetra.
notorony Anjelimasina efitra izy mba ampakanao ho any an-tranony ary ihany izay zavatra ambaranao aminy. Nampiatra noho ny Petera izy telo lahy ka nandry tao ny alin'iny. Ny ampitsy kosa dia lasa i Petera niara-dia tamin'ireto iraka. Tafaraka tamin'i Petera koa ny havana sasany mpino avy ao Jopa. Ny afaka pitsony dia tonga tany Kesaria ry Petera, efa niandry azy ireo Cornelia sy ny havany aman-tsakaizany izay nasainy. Iny voahiditra iny Petera dia tsenaina azy i Cornelia ary ny antokatra teo an-tongony ho mari-panaja azy fa nampitsangana azy Petera ka nanao taminy hoe mitsangana ianao fa izaho koa dia olombelona ihany. Sady niresaka tamin'ny Cornelia Petera no niditra tao an-tranony ka nahita olona marobe tafavory tao. Dia hoy izy tamin'ireo, fantatrareo fa ny Jiosy dia raharan'ny fivavahana tsy resaka amin'ny hafa firenena na dia hiditra ao an-tranony, nefa nasehoan'Andriamanitra tamiko fa tsy nisy olona azo atao hoe maloto na tsy miendrika hifanerasera. Noho izany raha vao nampanalaina aho dia tonga fa tsy nandà. Tiako fantatrareo ary izay anton'ny nampanalana aho dia novalian'ny Cornelia hoe telo andro lasa izay tamin'ny 3 ratolakandro teo izao indrindra dia nivavaka tao an-trano aho ary nisy lehilahy manao fitafy mamirapiratra nijoro tamiko teo anatrehako ka nilaza tamiko hoe ry Cornelia, nohainon'Andriamanitra ny vavakao ary notsarovany koa ny fiantrana vitanao. Noho izany mandefasa olona ho an'ny Jopa akany Simona izay antsoina hoe Petera ny iantranony dia ao amin'ny Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina. Nandefa olona akanao niaraka tamin'izany aho ka mahafinaritra ny nahenoko ankehitriny ary dia eto anatrehan'Andriamanitra izahay rehetra mba hiain'ny hafatra rehetra manodidina ny tomponao. Dia niteny Petera ka nanao hoe azoko tsara ankehitriny fa tsy mba mijery tavan'olona Andriamanitra. Eny, ankasitrahan'Andriamanitra avokoa izay olona mankalaza azy sy manao ny rariny ary aiza na aiza firenena misy azy. Fantatrareo ny teniny mampitondra ny Andriamanitra ho an'ny vahoakan'i Israely, anambaran'ny vaovao mahafaly dia ny fampihavanany an'ilay Jesosy Kristy, ilay tompon'ny olona rehetra. Fantatrareo ny zava-nitranga tany Galilea aloha ary dia nanerana ny Jody taorian'ny toriteny sy ny
batisa nataony Joany nandrotsahan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina i Jesoa avy any Nazareta ka ny teny tany nanao soa sy nanasitrana ny izay rehetra teo ambanin'ny fahefany devoly satria nomban'Andriamanitra izy. Izahay dia vavolombelona nahita ny zavatra rehetra nataony manerana ny tany jiosy sy teo Jerosalema. Io Jesosy io dia nataon'ny olona tamin'ny azo fijaliana no namonony azy, nefa natsangana ho velona tamin'ny andro fahatelo. Nasehon'Andriamanitra miharihary izy, tsy tamin'ny vahoaka ankapobeny fa taminay vavolombelona efa notendren'Andriamanitra mialoha anambara an'i Jesoa. Niara-ny hinana sy nisotro taminy izahay taorian'ny nananganan'Andriamanitra azy ho velona avy any amin'ny maty, ary nomeny baiko mba hitory amin'ny vahoaka sy ho vavolombelona manambara fa izy no voatendron'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Samy nijoro vavolombelona momba azy ny mpianany rehetra ka nanambara fa izay rehetra mino azy dia ahazo famelan-keloka amin'ny anarany. Raha mbola nilaza izany zavatra izany Petera dia nilatsahan'ny fanahy masina ny olona rehetra nihainony lahateniny. Talanjona ireo mpino jiosy tafaraka tamin'i Petera satria narotsaka tamin'ny hafa firenena koa ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra. Fa eno ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nankalaza an'Andriamanitra ny hafa firenena. Tamin'izany dia hoy Petera hoe azo sakanana tsy atao batisa amin'ny rano ve ireo olona efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika ireo? Dia nasainy Petera natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy rehetra, ary nangatahiny izy ireo kosa i Petera mba hitory eo aminy andro vitsivitsy. Amen. Raha hivavaka ary sika. Ry Andriamanitra tomponay, saotranao izay efa nomeon'ny fotoan'iny afaka namakina ny azakazaka masina. Dia raha ihany toriteninao masina izahay rehefa eo, dia ianao no mety olo-tsaina sy hanalan'ireo zavatra manelingelina anay. Amin'ny anaranao no vavaka izany. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Tonga amin'ny fotoana izay ianarana ny hira tsika, ka ny hira fahavalo amby fitopolo amby zato no andeha ianarantsika indray amin'izao maraina izao. Hira fahavalo amby fitopolo amby zato. Alohan'izany dia hivavaka tsika Tompo. Tompo, tonga ny fotoana izay ianaranay ny hira indray entinay hiderana sy hanomezana voninahitra ny anaranao, dia mangataka ny fanahy masinao hitaridalana anay hatrany mba hanananay fifantohana, hanananay fitadidiana ny amin'izany hira izay ianaranay izany.
dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona anaovanay sy angatahana ny vavaka amen. Zay ny feoany fo kely ihany izay dia izahantsika ny anarana izay. Avifana io midina ianao. Hatreo ihany aloha ny heverintsika verimberintsika izay mandrapaha masaka izay. Avifana io midina ianao. Averintsika ihany. Vertsika amin'ny voalohany ary. Avifana io midina ianao. Andovany fovatona ho tonga fovaova. Taditsika ve zay eo amin'ilay anovany fovatonay ary. Anovany fovatonay ho tonga fovaova. Averitsika hatramin'ny voalohany ary. Fanahy masino karina fa tsy ampidinina. Midina ianao. Ary everitsika indray ary. Midina ianao. Andovany fovatona ho tonga fovaova. Veritsika hatramin'ny voalohany a. Avifana io midina ianao. Andovany fovatona ho tonga fovaova. Fizatsika amin'ny andinin'ny faharoa. Favinay tondrandranoko tivokay vatinambinina. Ny andinin'ny fahatelo. Azafady ange mpitendry eo mpitendry ao alefazy fekira fotsiny aloha enonay ary azafady. Zay le feoany averitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ary.
averintsika farany a dia atao maretina tsara amin'izay. Vavakintsika Jesosy tompo ao misaotra anao izay fa afaka nianatra indray izany hery izany. Ankalaza ny andron'ny Pentecoste izahay ary nomenao loha hevitra vaovao indray ny amin'ny fitarian-dàlan'ny fanahy masina dia nianatra izany hery mikasika ny fanahy masina izany izahay. Dia mba hanaiko hiasan'ny fanahy masina sy ho tarian'ny fanahy masina izay tsirairay avy. Indrindra ny amin'ny fiatrehana indray ny fanomezam-boninahitra ny anaranao rehefa avy eo dia momba anay mandrakariva ianao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay isangatahana izany vavaka izany. Amen.
amin'ny anarany ray sy ny zanaka ny fanay masina amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mahazo volana vaovao indray isika sy ireo hevitra vaovao momba ny fanahy masina. Mitaridalina ny fanahy masina. Ndeha isika noka amin'ny fotoana amin'ny hira faneva amin'ny tanany firaisana. Isika hivavaka misaoranao zay tompony amin'ny andro volana vaovao no mihinao anay. Misaoranao zay ny fitantananao maso eny maniry eto ampianjanao zay eto amin'ny tranonao masina ny any ankizy na ny tanora na ny antitra dia manokona dofodofotra sady maitso araka ny teninao satria mahitsy ny tompo ary vatolampyampy andeherana izy. Misaoranao zay ny tantaninao ka nahatratra zao anio izao sy ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitantananao maso isaoranay na ny tsaronay na ny tsy tsaronay na ny fantatray na ny tsy fantatray fa ny zavatra fantatray dia tianay ianao ary zanakao zahay. Koa manasanao zay tompo manasa ny fanahy masina Jesosy Kristy izy Andriamanitray mba hiombona aminay amin'izao vavaka izao. Idiny ety aminao izay ary zay anandratra ny fiderahana amindra fo aminay ianao ary itahy anay anome anay ny fahasoavana sy ny fitahim-panahy tsy azo tononona. Koa ankehitriny tompo amasino izao fotoana izao mba hoanitra kasitrano eo masinao ireo izay tsy mba afaka jereo isam-baravarana ireo izay manaraka mitambazotra tserasera vanginao koa isam-baravarana ka faly sy ravo izay miombona mivavaka ny ampianarin'i Kristy izay manao hoe reny
manasa antsika hipetraka iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony narahantsika ny tompo, manana fitsipika tokony tanterahantsika izy. Ampahana amin'izany ny hita amin'ny Romanina 9 manomboka amin'ny 14:4. Hoe ny apôstôly masina. Fa zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahy-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana zay antsontsika hoe Abaray. Fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika dia mba miara-manambonina aminy kosa. Amen. Sambatra ny mety lalana zay mandeha araka lalàna Jehovah. Sambatra zay mitany ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika dia isika hifona anaraka izao vavaka izao. Izay tariny fanan'Andriamanitra dia tsy zanak'Andriamanitra. Izay tariny fanan'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra. Eny tompo, mahatsiaro izay fa tsy nanaiky ny tariny izany fanahy masina izany, ka lasa zaza sara, lasa manalasala ny mahazanak'Andriamanitra anay noho ny tsy nifankatoavanay ny fanahy masina mamindrafo aminay. Mamilany okay. Izay nandray fanahy manandevo, andevon'ny tahotra, andevon'ny fitiavam-bola, fitiavan-karena na voninahitra, andevon'ny ara-tsim-panahy maro samihafa, andevon'ny fahotana. Sasao Matthieu 7:14 fahotana. Eny tsy afaka niara-niaritra tamin'ny Kristy izay, mandositra azy fijaliana izay, menimenina izay raha mandalo fitsapana. Adininay fa raha miara-miaritra aminao izay dia omena voninahitra. Mamindrafo aminay tompo, na tamin'ny fiteny na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny natao, na zay anetretinay aza dia ratsy, mba eno ny vavaka mangina sandrasay fofonanay. Taminao dia taminao ny nanotanay, ary ny ratsy teo masonao nefa nataonay. Mamindrafo aminay ry Andriamanitra rainay, mamindrafo aminay ry Jesosy zanaky Davida avy any Nazareta, mamindrafo aminay ry fanahy masina mpitaridarinanay, noho ny amin'ny Kristy irery ihany. Amen.
antsika Andriamanitra ary nanamindra fo amintsika izy satria mitariny fanamasina isika mitsangana indray miteny somafaly hamafana ny fahotana iny soratra masina rehefa nilaza zany izy dia nanisofinaina kao izy taminy reso ny fanahy masina na elokizana avelanareo dia hovoavela izany fa nananiza kosa ny tsy avelanareo dia tsy hovoavela izany ho aminaran'i Jesosy Kristy ny lazana ry havana fa voafafa sy voafela fo ny fahotanareo noho ny anarany masina samy amderany tompo ianareo. Petraka amin'ny fifaliana isika iomana amin'ny tolojian'ny tenin'Andriamanitra sady iteran'Andriamanitra ny famelan-keloka ny raisitsika amin'ny ravolahatra. Manana hira atolotra antsika ny tanykizana.
Soratra masina isika riavy araka izay voasoratra ao amin'ny Ezekela toko fahatelo amby efapolo atomboka amin'ny andininy voalohany atsahatrahatra amin'ny andininy fahasivy. Ezekela toko fahatelo amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary nentiny ho any amin'ny vavahady aho, dia ilay vavahady manatrika any Atsinanana. Ary indro tamin'ny voninahitran'Andriamanitra ny Israely avy tany Atsinanana, ary ny feony dia tahaka ny firondron'ny ranobe, ary ny tany dia namirapiratra azon'ny voninahitra, ary ny tarehin'ny zavatra hitako dia tahaka ny an'ilay efa hitako fony ao tonga andrava ny tanàna, ary nisy tahaka ny tarehin'ilay efa hitako teo amoron'ny onikebara ihany, ka dia nikarapoka ny oka aho. Ary ny voninahitry Jehova dia niditra tamin'ny vavahady manatrika ny Atsinanana aho ao an-trano, dia nisy fanahy nanaingahy ka nitondray niditra aho ao amin'ny kianja anatiny, ary indro ven'ny voninahitry Jehova ny trano. Dia reko fa nisy miteny tamiko tao an-trano, ary nisy lehilahy nitsangana teo aninako, dia hoy izy tamiko: ry zanak'olona, eto no itoeran'ny seza fiandrianako sy fitoeran'ny faladiko izay honenako mandrakizay eto amin'ny zanak'Israely. Ary tsy olo toy ny taranak'Israely na izy na ny mpanjakany amin'ny fijangajangany sy amin'ny sampy mpanjakany ao amin'ny fitoerany, ao amin'ny fitoerany avy intsony ny anarako masina. Tamin'ny nametrahan'ny tokonam-baravarany reny teo anilan'ny tokonam-baravarako sy ny tolany reny teo anilan'ny tolako, ka rindrina ihany no teo anelanelako sy ireny. Dia nolotoiny tamin'ny fahavetavetana nataony ny anarako masina, ka dia nalany ringana azy tamin'ny fahatezerako aho. Fa amin'izao kosa dia aoka areny lavitrahy ny fijangajangany sy ny sampin'ny mpanjakany, ka dia honina ho amin'ny mandrakizay aho. Mbola tohizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahafolo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahafolo.
amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Fragia sy Galatia ka efa tonga tany atsisiny Misia, dia nitadina akany Bitania izy fa tsy navelan'ny fanahiny Jesosy. Ary rehefa nandalo an'ny Misia izy dia nidina nakany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitamaka aty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Amen. Iara hitsanga isika tompoko hamaky ny filazantsara. Filazantsara araka ny Lioka toko faha-efatra andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko faha-efatra andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy feno fanahy masina ka niverina avy tany Jordana, ary nentin'ny fanahy tany anefitra 7 andro izy ka nalainy devoly fanahy, ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany. Ka rehefa tapitra izany dia nony izy. Ary hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: voasoratra hoe tsy mofo io ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy: omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahina, fa efa natolotra izany, ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankoka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra no iankofanao, ary izy irery ihany no tompoinao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondrandreo anao. Fa andrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voalaza hoe aza maka fanahin'i Jehovah Andriamanitrao. Ary rehefa nahatapitra izany fakapanahy rehetra, izay fakapanahy rehetra ny devoly, dia nandao azy izy aloha. Amen. Ray Masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mbola hiaro hivavaka tsika to ry Andriamanitra raha ny tsara indrindra, mbola misaotranao izay satria mbola afaka niena sy namaky ny teninao. Ankehitriny ary izay tompo dia mangataka ny aron'ny fanahy masonao, hirotsaka aminay tsirairay avy, ahaizanay andray ny teninao. Indrindra ny mpanomponao izay hitory ny teny aminay, dia tsy laza teny izay tsy akasitrahanao, ary izay mihaino koa tsy fatra-pihaino fotsiny, fa aoka ho tany lona ka niriny ny teninao ato anatinay ato, hitoetra ato aminay ny teny. Sotra ray io. Amen.
ianao izay malalin'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminao ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ezekela 3:7. Mpaminany Ezekela dia mpaminany nandritra ny fahababona. Ny mampiavaka an'izy io dia anisan'ny mpaminany nahita ny voninahitry Jehova izy. Nahita natao hoe fisehoan'Andriamanitra na teofany. Isaia koa nahita, misy vitsivitsy zareo nahita, Daniela koa nahita. Nahita karazana zava-maneno maro izy. Hafahafa, misy zava-maneno anankiray feno maso avokoa ny tenany, izany hoe ny sela na ny selula rehetra mandrafitra ny vatany dia maso avokoa. Manambara le mason'Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra midikany. Izy koa dia anisan'ny mpaminany ny resaka momba ny fanahy masina. Ary Ezekela rehefa maminany dia mifindra toerana entin'io fanahy masina io. Matetika manko le zavatra hitanareo en fiction reny indraindray tsika tsy mahalala fa anaty baiboly ny akatolona azy. Raha miteny anao dimension parallèle hitan'ny baiboly zany. Raha miteny anao voyage austral anaty baiboly misy an'izany. Ezekela zany any Babylone dia batain'ny fanahy masina mankamy Jerusalema. Makivaky ny lanitra iny izy dia tonga any izy. Ny vatany nefa any Babylone ihany fa amin'ny sainy mifindra mankary ary indraindray izy manontolo mihitsy ny mifindra. Izay mampiavaka ny Ezekela.